Lasaka ambanimbany ny fahefa-mividin'ny malagasy amin'izao fotoana izao hiatrika ny fetin'ny fahaleovantena nefa isika fety izay azo ambara fa mampitombo ny fandaniana ho an'ny isa tokantrano tsy ny maro anefa no afaka higalabona ao anatin'ny fandaniana ao anatin'ny ambidilo raha ny fanazavana ny mpanao politika iray. Raha toka mbola tsy volona ny afaka folo andro dia ankalazan'ny fahaenina amin'ny 20 taona ny iverenan'ny fahaleovantena enina amin'ny 20 jona 1990 isika eto Madagasikara. Na dia zava-dehibe ny fitim-pirenena dia tsy afaka tena mifety anefa ny ankamaroan'ny fianakaviana malagasy ny zava-misy eto amin'ny firenena araka ny hevitry ny mpanao politika Razafina efa Hermanana avy amin'ny antoko mapara. Zavatra tsapa tamin'ity taona ity dia azo lazaina hoe misy zavatra telo lehibe angamba no tena mivaingana. Dia voalohany indrindra aloha tena miaina dia miaina ny fahefa-mividin'ny voaka malagasy ary samy matsapa an'izany amintsika rehetra dia eo amin'ny enti-manao zany amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana dia tena memaivana dia maivana. Io no le ataon'ny vahiny le panier des ménages tena memaivana dia maivana. Fa roa manarakaraka an'izany dia ohatran'ny tsapandray zany zao fa ohatran'ny miverina ilay atao hoe firosoana ny demokrasia tsy mba mandroso fa azo lazaina hoe manao marche arrière na mihitra tsy azy sy ny code de la communication fotsiny dia hitatsika fa zavatra tsy dia mety loatra ary tena crise miverina eto Madagasikara. Manarakaraka izany moa tsapatsika hoe amin'izao ankatoky ny fety zao dia miandrandra ny vahoaka malagasy amin'ny mba hoe fiainana metimety kokoa kanefa ny zavatra hita zany indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-toe-karena zany dia hitatsika fa mitotonana. Fanontaniana napetraka Andriamatoa Razafina efa Hermanana ihany koa no hoe tena mahaleo tena tokoa ve ny Madagasikara. Nambariny fa endrika fanjanahana vaovao no misy ny vahiny hatrany izy no mandabo ary mitseritra ny haren'ny Madagasikara ary